atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliagna ankaravogna no agnanaovana mbalatsaratsika jiaby izay mitandresy magnaraka trany. Ity onjam-peotsika radio Faniry Maria ity amin'izao fotoana izao. Tsy mitahatra ny misaotra n'Andriamanitra atsika amin'ireo fahasoavana maro omenantsika. Indrindra ny tantananantsika nandritra ity taona 2024 izay madiva ifaragna ity. Noratsahiny tokoa tamintsika ny fahasoavany na fahantsika nahazo hery sy tanjaka sy fahasoavana maro samihafa nentsika namakivaky ny taona. Mitoy hatrany ny fandraisantsika ny vatsim-pagnahy avy amin'ny ray aman-drenitsika sy avy amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra izay omeny eglizantsika isanandro sy isaky ny andro izay natokany eglizy ho amasinina. Mankalaza ny fetiny fianakaviana masina ny eglizy magnerantany amin'izao fotoana izao. Ho indrindra ny lohahevitry amin'ity fankalazagna ity. Fianakaviana mifankatia lanitra etantany. Ndeha aroraisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omena eglizantsika amin'ity fankalazana ny fetiny fianakaviana masina 2024 ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Koa raisintsika ampinoana sy ampitiavana izany satria ampivahina ny fanantenana isika. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Boky ny zanaka Isiraka. Sitraky ny tompony anajanazanaka ny rainy, ary nanorona ny fahefany reniny amin'ny zanany izy. Izay manaja ny rainy manonitra ny fahotany, ary ny fanangokarena ny fanajana ny reny. Izay manaja ny rainy ampifalian'ny zanany, ary hoenoina amin'ny andro ivavany izy. Izay manaja ny raino lava andro iainany, izay manaiky ny tompo anome fionona ny reniny. Anaka, toanao amin'ny andro fahanterana ny rainao, ary aza mampalahela azy amin'ny andro iainany. Raha avy izay areran'ny fanainy, iantrao izy, ary aza mananontsinotsinona azy,
rehefa be indrindra ny tanjakao. Fa ny soa atao amindray tsy mba ho veritadidy ary isolo-toerana ny fahotanao ny fanambinana ho tonga amin'ny tranonao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy. Ry kristianina avana, olom-boafidin'Andriamanitra ianareo, sady masina sy malala, ka mitafia famindram-po amampiantrana, alemem-panahy amampanetren-tena, fahamotonana amampandeferana. Oka ifandefitra sy ifamela eloka raha misy manana alahelo amin'ny namany. Oka ho tahaka ny namelan'ny Tompo eloka nareo no amelanareo eloka ihany koa. Fa ambonin'izany rehetra izany dia mitafia ny fitiavana izay feny atsaram-panahy rehetra. Anjaka ao amponareo anieny fiadanan'i Kristy izay niantsoana anareo iforona ho tena iray ary ayay mankasitraka nie ianareo. Itoetra be dia be ao anatinareo anieny ny tenin'ny Kristy ka ifampianatra sy ifananatra amin'ny fahendrena rehetra ianareo ary hoentin'ny fahasoavana ihira ho an'Andriamanitra ao amponareo amin'ny salamo amankira masina. Ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny zavatra rehetra sy amin'ny mpisaorana n'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo araky ny mety ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy tiavo ny vadinareo, aza sososositra aminy. Ianareo zanaka maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fankasitrahin'ny Tompo izany. Ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fandrao dia mamoifoy izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Alleluia, alleluia, teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika uvoma fali. Alleluia, 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 teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika uvoma fali. Ombatsika mianakavagny ny tompo, ho tanteraka tokoa any iza. Evanjely masina nosoratany masin-damatio, voninahitra ho anao ry tompo. No nilasa ny mady, indro nisanjely ny tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofo, ka nanao hoe: mifoaza ianao ka entony zazakely sy ny reniny ary mandosira any Ezipta, dia mitoera any mandrapilazako aminao indray fa Heroda efa hitady ny zazakely vonoina. Mbola alina dia nifoa izy, nitondra ny zazakely sy ny reniny ka lasa nakany Ezipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafaty ny Heroda, mba ho tanteraka ny tenin'ny tompo voalazan'ny mpaminany hoe: nansoky hiala tany Ezipta ny zanako. Ary efa maty Heroda, indro nisanjely ny tompo niseho tamin'i Josefa tany Ezipta tamin'ny nofo, ka nanao hoe: mifoaza ianao entony zazakely sy ny reniny, ka modia any amin'ny tanin'ny Israely, fa efa maty izay nitady ny any zazakely. Dia nifoha izy, nitondra ny zazakely sy ny reniny, ka tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. No nireny anefa fa i Arkelosy no mpanjaka tany amin'ny Jodea nandimban'i Heroda reny, dia natahotra nakany izy, ka nakany Galilea no ny efa nilazan'Andriamanitra tamin'ny nofo. Ary noho ny tonga tany izy, dia noho ny natao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta, mba tanteraka ilay tenin'ny mpaminany hoe: fa atao hoe Nazareanina izy. Alleluia, alleluia, teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika uvoma fali. Alleluia, 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 teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika uvoma fali. Izany ary ny teniny tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, anio tokoa isika no mankalaza ny fianakaviana masina, ilay fianakaviana nisy an'i Jesosy, Maria ary Josefa, ary araky ny naverimbery tamintsika ihany koa, dia nio araky ny afatra ny Papa no amaranana ny taon'ny Jobilin'ny fanavotana ka anakatonana ny varavarana masina. Araky ny averimbery Papa Léon fa-14 koa, ny varavarana masina no mikatony, fa ny fanantenana nentin'ny fankalazana dia mitoy ary manentana antsika mandrakariva, satria sy manitoka tokoa ny fanantenana dia Kristy izay tonga eo anivosika. Ry kristianina havana sy mahagaga raha amin'izao lahady ny fianakaviana masina izao no anakatonana ny varavarana masina, ary isika izao no misolo ny fianakaviana rehetra manambara na dia eo azay izao krizy mafy etresika izao, fa matoky sika fa miara-dalana amintsika hatrany i Jesosy fanantenantsika ka ho tonga amin'ny tena fiainana isika menakavy, ahitana ny tena fivelarana.
sy avenina tokoa fa marary ny fianakaviana ka mila ny fanasitranana avy an'Andriamanitra ary raha marary ny fianakaviana dia marary ny fiarahamonina, marary ny firenena, marary ny eglizy. Dia ary ry kristianina havana akintsika miaraka amin'ny fianakaviana masina toy ny fanao sika isaka sabosy ny fianakaviasika dia izay misy atsika rehetrarehetra na fianakaviana sekoly io na fianakaviana fiarahamonina io na fianakaviana toeram-piasana io na indrindraindrindra ity firenesika ity ary ny diosesika mba ho sitranin'Andriamanitra ary maniry dia maniry tokoa isika fa indrindra ny firenesika mba ho fanavozana fiavozana fanarenana tokoa zao etrehisika zao ka sy ho isy ny tena fiavozana nefa raha sy ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra no vaovao mandrakariva ary izy no manavao ary afaka manavao atsika. Ry kristianina havana, fianakaviana masina tokoa ny fianakaviana tao Nazareta satria eo anivin'izy ireo ilay masina de Jesosy. Sara tokoa ny mamerina manazava fa ny atao hoe masina dia izay miombona amin'Andriamanitra ary satria Andriamanitra irery ihany no any masina. Ka masina ary ny fianakaviana tao Nazareta satria miombona tanteraka amin'ny Jesosy izay nifidy an'i Maria sy masinday Josefa ho ray aman-dreniny. Sambatra koa ary tsika no fidiny Jesosy ka tonga eto amin'izao alahadiny 27 ny volana Desambra zao izay ankalazasika ny fianakaviana masina. Sambatra isika miombona aminy ka na dia sy lavorary aza dia efa miombona amin'Andriamanitra isika ka matoky ny fahamasinan'Andriamanitra. Sy misalasala ary isika milaza ry kristianina hava malala fa raha eo anivisika ny fiainasika tokoa Jesosy, raha eo anivon'ny fianakaviany Jesosy dia ho masina ny fianakaviasika tsiraikiraiky ary zany no mahatonga asika milaza fa eglizy kely ny fianakaviana. Eglizy satria misy an' Jesosy, eglizy satria iarahantsika mivavaka, eglizy satria andalianantsika finoana amin'ny maha-kristianina katolika ansika, eglizy satria izy rosika ho vavolombelona manambara tahaka ny fianakaviana masina feo anivon'i Jesosy, eglizy kely satria afahasika manavao ny fifandraisansika na amin'ny zavaboary zany na amin'ny manodidina antsika na amin'Andriamanitra. Eglizy satria manompo sy manasoa ny hafa tahaka ny fianakaviana masina tao Nazareta. Ry kristianina havana, raha mankalaza ny fianakaviana masina isika androany dia sy hoe masiaro ilay fianakaviana tao Nazareta fotsiny fa noho ny fanetana ny fanahy masina averimberitsika matetika izay dia sarosika tokoa ny fianakaviana tao Nazareta nefa dia masiaro ny fianakaviasika sy rairay avy sika ary mivelona an'izay niveloman'ny fianakaviana masina tao Nazareta. Tena mifandray tokoa amin'ny fankalazana Noely ary zao fankalazana ny fianakaviana masina izao satria ny dikany Noely dia hoe Emmanuel, Andriamanitra eo anivisika, izany hoe jary fianakaviam-ben'Andriamanitra isika, olo raika ao aminy fratelli tutti hoy ny Papa François. Ka ny fianakaviana masina tao Nazareta no irisika ary ho modely misika, ho modely ny fianakaviasika sy rairay avy. Tanteraka izany ry kristianina havana araka ny voalaza sika raha eo anivisika Jesosy aokary tsy hisalasala ahay andray azy isika ampandroso azy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Manaraka izany araka ny averintsika matetika rehefa isika miresaka fianakaviana dia amin'ny dikany malalaka ihany koa no resansika azy eto ka ny fianakaviana eto dia mety ny fiarahamonina misy asika ary mety ihany koa ho ny fiainansika andavanandro, ny communauté misy ansika ho an'ny voatokana na pretra dia fianakaviana ihany koa ary indrindraindrindra ity tanindrazasika ity firenensika ity dia fianakaviana ray ao amin'Andriamanitra sika, firenena izay fantatra sika fa mandalo fotoana sarotra ankehitriny. Ry kristianina havana, sy lavitra ary Jesosy ary miara-dalana amin'izao amintsika fa indrindra amin'izao synode fafito izao eglizy
olo velomin'ny batemy miara-dalana miombona mandray an-tanana ka zary tabernakla velona ary de efa miditra amin'ny fizenonana faefatra isika zao dia ny fianakaviana eglizy kely mandray an-tanana ho tonga amintsika soela ny lieniamenta izany hoe ny torolalana andalinantsika sy amakafakasika ny dinika rehetra ataosika izany no vavahasika androany mba ho tanteraka izany teny faneva no sady vavaky ny sinoda fafito izany miditra amin'ny fizenonana faefatra isika dia ny fianakaviana eglizy kely mandray an-tanana azo lazaina fa fampivondronana no ataosika ka tena zava-dehibe ary ireo izay milaza fa sy nikatroka hatramin'izay dia izao no fotoana tsara irosoasika idirasika amin'ny dinika rehetra ary ny ametrahsika tondro na repère amin'izao andro saro krizy mafo isika fa sy krismasy atrehantsika izao ka mahatonga ny maro milaza fa very fanahy mbola velona mila fivoampenitra mahery-vaika avy amin'ny fitondrantena ataosika manomboka amin'ny fianakaviana eglizy kely mba ametraka n'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika mbola ho isy mofotoana iresahsika mikasika ny synode fijanonana faefatra fa izay tena important fa andeha hodiniantsika bebe kokoa mikasika ny fianakaviana masina izay amin'izao famaranana ny taona masina izao ka hidirantsika amin'ny taona vaovao raisika ary ny vavaka fanomboan'ny eukaristia androany izay mamitina ny foto-kevitra amin'izao fankalazana ny fianakaviana masina izao ho indrindra ny vavaka ry Andriamanitra indrinana rainay mora foy ianao ka nomenao ho tahafinay ohatra tsara mamirapiratra ny fianakaviana masina ry kristianina havana inona ary ny ohatra velona azosika stonina amin'izao fankalazana ny fianakaviana masina izao maro ny ohatra tsara tiana asongadina sy ny toetra tsara izay azosika tarafina ary ho raisika modely amin'ny alalan'ny fianakaviana masina anisan'izany ireto efatra manaraka ireto voalohany sy mainsy fianakaviana mivavaka tahaka ny fianakaviana tao Nazareta ny fianakaviantsika fianakaviana mivavaka fantasika fa sy nitsahatra nanao fivainina masina tany Jerosalema ny fianakaviana masina ary anisany anankiray nataony no nisy fanambarany Jesoa tao an-tempolo nanao hoe atoamiko ny fanahin'ny tompo ny raina hitoriny vaovao mahafaly ao matetika ny korontana eo anivon'ny fianakaviana na communauté na eglizy dia satria sy mivavaka isika matoa izao zava-misy eo amin'ny fiainantsika izao no miseho dia satria sy ampy ny vavaka isika ry kristianina havana aoka vozisika ny fahazotoana mivavaka sy mbola miova ny ezaka eto amin'ny diosesy isaky ny asabosy andro ny fianakaviana ka mampirisika sika ary hivavaka ary araky ny fampianarana matetika ataoko sy nangataka ahay anao fahagagana ireo apôstôly na dia fantatry ny azy fa ahafahan'izy ireo mitarika ny olona izany sy nangataka fahaizana mitoroteny ireo apôstôly na dia fantany aza fa anaitra ny olona izany fa tokana ny nangatany tamin'i Jesoa ampianaro mivavaka izahay ka izay indrindra ry kristianina havana oka ho fianakaviana mivavaka ny fianakaviantsika ny faharoa azo asongadina ihany koa dia ny anjara toeran'i Joseph ray mpianakaviana ohatra amin'ny fitiavam-bady sy ny fitiavan-janaky Joseph ary amin'ny asa tao mpandrafitra no nahafantarany olona azy dia nivelona tamin'izany izy ary nanompo sy nanao soa ny manodidina araka izany talenta nomen'Andriamanitra azy izany lehilahy marina i Joseph ka izay koa ohatra osika okany ray mpianakaviana rehetra mba ho lehilahy marina tia vady sy amelona ny vady aman-jana ny ankohonana ary ho lehilahy tia vavaka ihany koa ka hampanjaka ny rariny sy ny isiny ny fahatelo azo sotonina ho fampianarana asika avy amin'ny fianakaviana masina dia ny fianakaviana
masina satria manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra. Fianakaviana mino an'andriamanitra ary miomina tanteraka amin'andriamanitra ka miaraka manatanteraka ny sitrak'andriamanitra ny fianakaviana masina tao Nazareta. Masina izy satria nanatanteraka ny sitrapon'andriamanitra ary zay maha eo anivon'izy ireo ny Jesoa ary amin'ny lalany sy miaraka aminy ary ao aminy no natanterahany sitrapon'andriamanitra. Ry kristianina hava, aoka koa ary isika ny fianakaviasika ahay anatanteraka ny sitrapon'andriamanitra amin'ny fiainasika andavanandro ka mampiova zavatra maro raha isika manao ny asan'andriamanitra ary andriamanitra ny ao ny asasika. Manao ny asan'andriamanitra isika raha manao ny sitrapon'andriamanitra ka amin'ny alalan'i Jesoa sy miaraka amin'ny Jesoa ary ao amin'ny Jesoa no anatanterahasika an'izay. Ny faefatra azo asongadina ihany koa ka andresasika modely avy amin'ny fianakaviana masina tao Nazareta dia fianakaviana mahay mifanaja ny fianakaviana masina tao Nazareta. Antitra teriny vaky teny voalohany zany ao amin'ny bokin'ny Siraka ka okary ho fianakaviana mifanaja koa ny fianakaviasika ka ny ray aman-dreny manaja ny zanaka, ny zanaka manaja ray aman-dreny. Azo lazaina fa tena amin'ny alalan'ny fifanajana sy ny fifampitokisana no miainan'ilay fianakaviana masina tao Nazareta. Indrisanefa milaza miara-mahita isika amin'izao andro iainasika izao fa izany fifanajana zany eo anivon'ny fianakaviana dia matetika zavatra sy hita tsony, matetika maheno miaina izay fifanajana zay ary tena goragora tokoa ary izay no miteraka olana eo amin'ny fianakaviana matetika no tsy fahitana an'izay fifanajana zany. Ny zava-misy aza dia matahotra ny zanaka ny ray aman-dreny nefa araka ny bokin'ny Siraka ny haintsika teo dia manomboka amin'ny fahatahorana izay fifanajana izay ary ny fifanajana no tena mitondra amin'ny fahasambarana. Ka raha tiasika ary ho sambatra ny fianakaviasika dia oka hitoetra eo amintsika ny fifanajana, mifanaja isika raha fianakaviana mivavaka ary eo anivontsika Andriamanitra ka mahatonga ny fifankatiavana izay loharanony hasambarana. Fanomezan'Andriamanitra ny fahendrena ka izany no mahatsara ny vavahasika sy hitalaosika azy. Manamafy an'izany ny fananaran'ny mason-dapoly ao amin'ny vaky teny faharoa taratasy ny Kolosiana. Aoka hitafin'ny Kristy isika, hitafin'ny fitiavana izay feny ny hatsara-panahy rehetra satria izay mitafin'ny Kristy tokoa dia mitafin'ny fitiavana. Ny mitafin'ny Kristy dia mametraka ny Kristy eo anivon'ny fiainany sy ivon'ny fiainany. Araka nefa nolazaisika teo dia ataosika eo anivon'ny fiainasika ary ivon'ny fiainasika tokoa ary i Kristy ka amin'izay ny ankohonam-piainasika dia ho eglizy tokoa, eglizy kely ka hay ifanaja, ifanao soa ary dia zary fahazavana sy fanasina ho an'ireo manodidina asika. Mila famantarana zao androsika izao ka oka izany tokoa isika sy kiraikiraiky. Raha izao tontolo izao very repère, very tondro, manana tondro mazava isika, manana repère mazava isika dia Jesoa izay lalana ka izay miaraka aminy tsy very ary izy ny fahamarinana zany hoe mivahatra tsara isika amin'ny fiaina ary izy raha teo ny fiainana. Aoka izao taona vaovao anomboka izao ametrahasika ny Jesoa ho fanily manazava ny fiainasika fa indrindra ho anareo tanora raiso izy ho tondro asika ka ananazy ho lalana isika, ananazy ho fahamarinana ary ananazy ho fiainana. Ry Jesoa Kristy zokinay io nanaiky tonga olombelona ianao ary nanaiky eo anivon'ny fianakaviana masina tao Nazareta. Mbola anatin'ny fankalazana ny Noely izay izao, Emmanuel ianao Jesoa, Andriamanitra eto anivonay. Ko engany eo anivon'ny fianakaviana tsiraikiraiky ianao ka amin'izay alalan'ny faratampony fahalalana izahay dia ny fahendrena. Raha feno fahendrena izahay dia ifanaja, ifampatoky, ifanao soa
ifampisimbona ka anatanteraka ny sitraponao ka zary fahazavana sy fanasina ho an'ireo manodidina anay Jesosy. Ary say amin'ny fianakaviana tsiraikiraiky ny sodranonao ka hitoetra sy hivelatra ary hamokatra ho an'ireo manodidina anay izahay. Masiny Maria reniny Jesosy, nanabean'i Jesosy ianao, beazo izahay, beazo ny zanakay mba hiroso amonjeny Jesosy ary hifikitra aminy na amin'ny sarotra na amin'ny mora, satria izy ny fanantenana ary tsy manidoka Jesosy zanakao fanantenana satria lalana sy fahamarinana ary fiainana. Masinday Josefo, ny beazinao Jesosy ho tia ny asa nampianarinao azy. Maro ireo ray aman-dreny tsy mahita asa sy anasa ankehitriny, mivavaha ho azy ireo ahafahany manabe ny ankonany, mivavaha mba sy ny fianakaviana no misedra mandrakariva ny tsirariny vokatry ny fiovan'ny toetrano izay tena mafy ankehitriny. Akinonay aminao ireo mpitondranay amin'izao fotoana izao mba hanana ny toetranao izy ireo ho marina ary matahotra an'Andriamanitra, ary dia ianao no ikarakara sy kolokolo azy. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.